Zanakiza. Tantara misoratany Aina Isa Solofilala. Ho velomin'ny Ange Nour sy Julia ary Sylvia Randrenatoandro miaraka amin'ny Christophe Rabearmanana sy Solofo José. Androany sisa nge zany mionatsika alohan'ny rarary jery. Ay tokoa mo. Efa ho avy tokoa le andro nandrasantsika trena. Ie, roa andro sisa. Tsy androko mihitsy ny anonatsika ilay eny ry jery a. Ho eny mandrakizay tokoa fa sao dia hiova hevitra indray aloha ndry ity e. Zao inge ho ano fotoana farany e. Ianao koa toa manany any aka fa sao dia mba ianao aloha ianao an'izany saina izany e. Ndry koa za nge tena tia ndry e. Tianao nolena andahoanao tamin'ny voalohany zany? Aza pitsahivina atsony ny tantara indro laingo a. Efa adiniko tanteraka. Tena marina very jery? Eno ekiko fa tena mijaly any lozany tampoka. Tsy nisy antony, tsy nisy ninina. Za tena mbola tia azy anefa. Izy ny voalom-pitiavako. Zany. Zao anefa dia adiniko izy noho ianao. Hainao ny naka ny toerany. Hainao ny nandray an'le fitiavana tokony ho azy. Ka zao efa tena adiniko tanteraka izy noho ianao. Eny isaorako anao be dia be tokoa aloha izany. Ny vady tsy tiana ny isaorana ry jery a. Zany ve? Efa le marina aloha zany ho any fa mba manahoana aloha zany fiomanana faraparany. Tena mafotaka be mihitsy ko. Ianao nga hoana tena tsy mipetraka mihitsy ao anatin'ny ray andro fa tena misy diale foana. Tsy mora kiry jery manao zavatra. Zay aloha sady tiako tsy misy kianina mihitsy ho raharahantsika io ry laingo a. Tiako ho andry ray toa zato mihitsy io. Tiako hipetraka ao anatin'ny tadidin'ny besiny maro e. Marina k'izany ry jery a. Zany mihitsy koa nge ny tanjoko e. Ary ianao mba manahoana kosa aloha ny any aminareo zao e. Nisy inona moa fa dia somokotra ihany koa e. Fa saika adiniko tokoa ny teny taminao fa. Fa hoana? Tonga nge le zokiko vavy avy tany Majanga e. Tsara kosa zany ko. Tsy efa niteny taminao moa fa tsy maintsy tonga izy. Ianao foana nge no be fanahina amin'ny tsisy dikany teo e. Eny marina ny ianao. Natahotra fotsiny ange aso dia mba tsy misy havako manatrika na ray azy. Zay moa ka mboto raha teo. Ka zay nge le hoe aza manany ampitso fa aoka ho an'Andriamanitra ihany zany e. Jery a. Ahoana? Manana kadô lehibe omenanao a. Ka inona hono zany ry laingo a? Ka tsy meko anao raha tsy efa vita ny raharahantsika. Andray, ianao koa nge mampivilavila e. Mandrasa kely no leso fa zavatra tena faly an'langy zany e. Tena zava-dehibe tokoa nge e. Eny ary ianao ary moa zany efa tsy teniko ataoko ahoana moa. Fa zao e andeha amin'izay akery laingo fa tena mbola maika anao point farany eny amin'ny traiteur zao a. Eny ary veloma ry jery e. Ndray kosa e. Fa nga kosa veloma fotsiny amin'izao fa tsy mba misy bizo akory. Ao ndray ary raha afaka pizza zany a. Eny akia. Efa herinandro moa zao no nivezivezeko taty amin'ny traiteur taty nefa dia kiziny akely reny foana no mandray fa tsy mety tratrako mihitsy ilay tena seho fa misy komandy any an-tranon'olona foana hono izy. Tena mahay aloha izy matoa be baka ohatran'izao. Mino aho fa tena ahita azy andro any satria efa 14 mihitsy mantsy hoe tena mila azy maika. Efa tena akaiko mantsy ny fotoana. Leo tonga dia atao amin'ny biraony aloha no amantana. Oui. Toy i vola. Vola? Jery marina. I vola. Ianao ve le sefo ato e? Ie. Zany ho izy. Fa ianao koa zany le tena mila mahita zany. Fa taiza ianao ry vola? Manao komandon'olona any an-trano ako. Fantatrao tsara fa tsy zany no tiako antaninanao ry vola. Ka inona indray ary no tianao antanina fa tsy fantatro e. Fantatro fa mody faniny ianao ry vola. Taiza ianao no tsy hita tampoka reny taloha reny. Tena tianao ano ny lozanao.
tsy ady, tsy fanditra. Zay nanontaniako tsy nisy nentina noran'izay misy anao fa dia nahoana loatra ry e? Tsy misy tokony hamelenana ny firesahana izany tsondry jery a. Motsy efandrarahanao zao ny tetavanao a. Ay mahavaninao nge izany ry voly e. Tsy no heverinao iray minitra akory fa saika lasa dala nge raha nilozanao e. Voalom-pitiavako ange ianao ry voly e. Oka izany ho andry jery fa aleo ty zavatra karakarainao ty ny mahasoa antsika. Inona no antony ry voly a? Mba tiako fantatra. Ianao koa ny mahalala ny antony e. Raha fantatro ve dia anontany anao toy izao a? Sao ary ry jery a. Ahoana? Satria hainao manameloka dia aleo tsoriko aminao fa tsy sitrapoko velively ny nandeha. Fa ahoana mariny e? Ka ny reninao nanery a. Fantatrao tsara ny tsy fitiavany ahatra amin'izay. Tsy azoko. Leo mifanakana nataony ary jery a. Tena efa tady ohatry ny fefa ny fanakanana ka naleko nandeha. Fa sao dia mety hitatra koa ny fanakanana ka zavatra hafa nisy eo. Ahoana re izany e? Zao fotsiny ry jery a. Ahoana e? Fantatro fa tsy hitsodranao antsika mandrakizay izy. Tsy hanaiky rahoviana ka naleko nandositra fa manjary mampifanditra anareo mianaka koa ny fisiako e. Za nge fa niteny taminao fa tianao ka. Ka inona ny tokony nandraisanao an'izay tsy fitiavany neny tany e? Sarotra izany ry jery a. Sarotra ahoana? Naleko nahitanao sambatra eny an-tanan'olon-kafa toy izay jaly eto anilako. Tsy tia akory izany ianao ry vola a? Noho ny fitiavako anao ry jery nanaovako an'izany a. Ary zao ka? Mbola tia avy ianao? Tsy antsony ny resaka ry jery a. Efa manana ny fiainanao zao ianao. Ka tsy manaiky an'izany ary vola. Za nge tena mbola tia anao. O ry jery a. Ahoana? Anambady nge ianao e. Avy alao izy hoany e. Fa ianao ange ny tiako e. Efa fantany tsara ny tantarantsika. Tsy mety izany ry jery a. Sahanao ary ve no miteny amiko fa tsy tia antsony ianao e? Hitanao fa tsy mahateny ianao. Tsy hanaiky niamo ianao fanondroa antsony ary vola. Ka hola izany le ho vadinao ka. Andao fotsiny alohantsika andeha. Any aoriana any angamba ho azavaiko amin'ny ihany ny anton'izao zavatra misy zao. Tsy andahary jery satria soroko fa mbola tena tianao tokoa. Tena tsy nahita tory mihitsy ve kiary anitra alina. Zany ankiny atao hoe tsy indrindoana fa efa tsy tateratra tsony ve londry e. Tena tsy mahatombona mihitsy akifa indringa ahoana. Zany fa manahoana aloha ny poziko ato e. Tena fanaperana kia. Raha mba teto mantsy dada sy neny ry anitra. Zay indray laingo. Androm-pahasambarana lehibe ty ve ki dia sembandry amin'izany a. Mba tsy mety ihany ankin'izaina. Izao nge na dia ny tatanaza tsy mba misy e. Ifetra ve aky. Dia maninona indri koa izao fetraka. Eny e, tsy maninona izy. Izy ary momba nety tatana nefa tsy taovako tsy volovoloko. Ka efa mifandray tomom-pianadaitra amin'izay koa ange sika ry laingo e. Fa mba aiza tokoa izy izay e. Za nge mbola tsy nahita azy mihitsy hatramin'izay niverenako izay e. Ao ambony miaraka mimpanotrina sasany ao re izy. Fa mifiry aloha izao e. Efa amin'ny 10 marina tokoa kia. Amin'ny 15. Ka amin'ny 10 ange fotoana tokony hatongavandry jery aty e. Aiza ary izy. Aza taitaitra toy io kindria. Fomba nge tsy tonga amin'ny oran'ny fanomezana fa tsy maintsy tara kely foana e. Aiko ve misy an'izany e. Fa jereo kiry anitra fa ohatran'ny mivanga izy ankaviko izany e. Tena mivady koa kia. Hoe ndry miondre kely. Zay. Misy zavatra mbola tsy nilazaiko tamin'izy kia. Tiako ndry zokiko no andre an'izany voalohany ry anitra. Inona kia izany ry laingo? Vaovao tsara ve aloha e? Ie, tena tsara mihitsy ka. Lazao ary. Be voka ry anitra. Zany ve aky? Ie. Rahabaina kosa izanyko. Fa oloha aloha e. Fa ijery koa izany tsy mahalala. Mbola tsy nambarako azy fa ataoko cadeau de mariage ho azy. Fa kely aky izany. Fa 5 volana aky ny kibondry zao? 3 volana latsaka.
Tena faly kia. Marina e. Oneny to ihany zany amin'ny faraniko. Fa efa mifiry ndraiky izay ry anitra. Ndre koa kia. Vao amin'ny folo sasany zao. Fa aiza ihany iray kijery a. Eo indray ndry. Ho avy eo izy fa ho aiza ary. So dia mba maninona any ary izy ka. Zay ara mpiantso. Efa ongambary zareo. Da hoaingana kia. To misy taratasy aky ambaravarany ity. Vakio haingana kia dia andao fa sasany andro ny olona. Andraso aloha kia. Ao hoe tsy izy vakiana tsara. Fa inona kia ry anitra ny voasoratra ao a. Ka aloha retsy a. Ndry koa to mienahena fotsiny ko. Hoe to tia makiko azy ka. Hoe to tia fa aza mamaky an'iny ndry a. Hoe to tia fa aza sy motriny io ka. Efa tsy anjaratra amin'izay ny tsika ry laingo a. Miala tsiny afa tsy ho avy. Jery. Fa ahoana kia izao a. Sao dia sangy ratsy kosa e. Petraha aloha e. Petraha ndry. Tsy ho avy zany ry jery. Tena torany ity Marina. Laingo. Mifazaka indry a. Andrikako tena tsy mahatsiaro tena. Aleo aloha atsona olona sasany batasy. Ka manahony izy eo ry anitra? Efa mba nahazo anakely ao aloha izy. Fa manahona aloha ny fony, efa tony. Tena mitanondrika tanteraka izy rafetra. Zany Tena tsy hitako mihitsy hanaovako azy. Sendran'izay lehilahy tsy matao atody. Tsy azoko marina nge ry anitra hoe lasa izy. Tsy fantatro koa rafetra sady tsy te halala. Ny any fantatro izao dia ny fahorian'ity zandriko noho ny nataony. Aza manao toy io no fa ianao tokony hampitraka azy indray ve ny manao toy izao e. Avy ianao le rio any fa rehefa izay nytiny e. Samy ho tsarainy nataony eny ihany ny tsirairay. Fa inona tokoa aloha any ny vaovao ry anitra hatramin'izay tsy niaona an'izay. Tsy dia misy vaovao firy fa vitako fotsiny aloha ny fianarako dia izay ny tena zava-dehibe. Lasa komisera zany ianao. Ie. Rahabainy zany. Ie. Misaotra anao. Ary ianao mba aiza ho aiza kosa zao? Zao mbola badolahy zao ihany e. Aizany dia hoe badolahy e. Fa hono a? Aiza aloha izay vadinao e? Ka na ny fofopofony aza tsy misy ko mbola miandry anao e. Aza mba be ano antoy io rery fetra. Ianao zao ve ny tsy anana? Marina zany a. Atao hoe mbola tsy maika ary raha izay ny mahafapo anao. Ary hianatra kosa aiza ny fofony? Mbola tsy misy an'izany koa aloha e. Mbola tsy mierika amin'izany ny saiko. Aleo aloha mandeha amin'izao e. Fa inona aloha ty mampiotikodina naveran'ny trano ty e? Tsy tadidiko any nametrahako an'le pehako. Le pistolet ve? Eny rery fetra. Ianao koa. Efa manana pistolet mihitsy zany komisera any. Ianao aza be any anto io fa raha endry ianao zao dia mba ampionao aho hitady an'izay fa lozanao mijerijery aho fotsiny. Tsara toerana any re izay ianao ny very tadidy tsy mahatsiaro izay nametrahanao azy. Dia tena tsy tsaroako tokoa moa zany no nasiako azy. Petra aloha ry anitra fa avy eo ve tsy ho tadidinao ihany zany e? Fa inona zany? Tena le pistolet-ako zany Rafetra. Fa aiza nefa le izy? Tena avy any amin'ny efitrano laingo zany. Andao aingana hoe? Tsy atony efitranony? Ao rehefa atseo e. Tena mihidy avy any anatiny ty ry anitra. Forseo re Rafetra. Aingana ianao. Zay fa mivoa. Tena io mitsirara amin'ny tany io laingo marina. Andriamanitro, nitofiry ny lohany. Andao aingana ho any amin'ny hopitaly ry anitra. Andao.
Aza mitomany toy izao tsony ianao ry anitra fa tsy mampiova ninninona nge ny ranomaso e. Tena tsarako tsoa ry fetra. Aza manao toy io re ianao e. Raha maninona koa inge ianao ka zay vao tena loza ny mahazo an'izay e. Aiza ve de olona salama tsara tsy manino izao ny resaka tamiko. Herinandro teoriana de lasa dana. Mbola misoran'Andriamanitra ihany aloha fa mbola velona somatsara ihany historiana amin'ny teny. Velona ho ianao nefa velona ny lozan'ny saina. Lasa dana neny izany korofetra e. Aza manary toko ry anitra fa mety mbola ho sitrana ihany inge izy. Tsy ho sitrana tsony izy ry fetra. Naratra ny bala nge ny lohany. Tena zaho mihitsy ny diso. Raha tsy nanan'iny fatina pistolet iny aza aho sy nefara toy izao izandroko io. Tsy misy izany e. Efa izay nandaran'Andriamanitra ny fiainana roa. Sady eritrereto kely angery fetra e. Bevoka ne izy io e. Zany ve? Bevoka 3 volana izy nefa jereonao angety izy e. Jereo mihoatra ny tena indray manontolo ny ataony. Jere mihetsika indray ny adalany io. Ok'Andriamanitra no ihany ampitso ry anitra. Laingo a. Aza manao toy io akia. Laingo. Jerenao nge vandravandra fotsiny izy. Laingo tsy aleonao matory reraka angenao e. Matory ony. Mampalahelo aty izy ry anitra. Fa safosafoko ny zandriko. De matory a. Fa inona nge no mampime andry e. Mezange ozy. Aza mime zany ekiry fa tsy mampime nge kory zany e. Aza mime ho ahy ianao. Mezaka anjo kia. Meza raha zay mahafaly indri. Aloha izy anao zay tendry fetra. Misy any aza tsy ao aminy tsoniko. De inona zany zao no ataoko ry fetra? Ka inona moa no azonao atao io fa mivavaha fotsiny ry anitra. Rehefa misy ilainao moa de vonona ny anampy anao foana. Misaotra betsaka ry fetra. Misaotra fa tena namana tokoa ianao. Zao indrindra ny fotoana ilana ny namana ry anitra. Fa ilozako vetivety anga aloha ianareo roa fa misy fotoanako aman'olona zao ie. Eny ary. De mbola mamerina ny fisaorana ihany ahy. Vita ihany raha antsika ry jery marina. Tena vita tokoa. Lasa vadiko ihany ianao marina. Ndray tena faly be. To lasa sedrapity vo maika namafirona fitiavantsika ny ireny fisarahantsika ireny. Tena misy tokoa ny lahatra ry vola. Eno ary jery. Zay vao soratra ihany tsy maintsy tanteraka e. Fa na de zany aza. Ahoana? Mampalahelo ihany ny eritreritra le saika ho vadinao. Mba nanao ahoana re izay e? Mety tsy maninona ihany izy satria fantany tsara nge ny fitiavako anao e. Fa ngamo ianao mbola tsy nahazo vavaotany amin'itsy hatramin'izay ka. Fomba ahoana moa? Na fomba ahoana moa no alalako an'izany fa na zara nge tsy te hahita azy tsony e. Ny orona teo ambony ranomason'olona ihany nge fitiavantsika ary jery e. Indrindra fa nytogatranontsika. Tsy eritreretina tsony zany ry vola. Sady tsy hainao moa le fitenenana hoe ny fahorian'ny sasany ange hifalian'ny sasany e. Na de izany azako. Aza mandefa saina lavitra amin'izany ianao ka aloha izay ho avy no hoatrihana. Ny fiainantsika zao no akopanjinina e. Iny azy e. Aleo tokoa izany e. Fa hono ary jery. Ahoana? Firy kay ny tianao isan'ny zanatsika? Ny zanatsika? Firy re zany e? Enina. Andray kosy. Maninona? Zany ve tsy be da be. Aleo ary atao hoe efatra e. Efatra? Efa tokana mantsy ka mba tiako raha hoe maro anaka e. Aleo akitelo a. Tsy maninona raha izay ny tianao e.
dia aiza indray zao tsika nipetraka? Tsy aleo ve any aminao e? Be olona loatra mantsy eny Behoririka eny amin'ilay toerana ka aleo eny mahazo e. Eny mba mangingina kokoa sa ahoana? Ne to tsy tiako vita nefa zao vola tatelontsika izao ry jery. Satroko ity foana. Sady rovinandray vao tafaverina ty à Sainte-Marie moa tsika e. Zany a. Aza matahotra indry fa ataontsika vola tantely foana fiainantsika na dia 10 taona nivadiana azy akitsika. Misaotra kitsika. Dia izao koa e. Raha vao miteraka ny zanantsika voalohany dia ahoana? Dia hiverina ty à Sainte-Marie tsika mitelo mianaka. Zany ve? Dia faly be a. Tsy mivoady akia fa mikasa. Vao feno 3 volana le jerikely junior ao dia tsaro fa efa tokony hanao vakansy aty Sainte-Marie zay tsika. Karaha izany tsy aloha karakaraina aingana dia izao. Sitrany amin'ny fotoana ohatran'izao dia efa tafaverina ty à Sainte-Marie indray tsika. Hevitra mety sady mahomby kosa zany ianao zany ko. Ay manana hevitra tsara toy izany ihany ty seriako ty a. Andray kosa. Ka mbola mety mahita tsaratsara lovitra noho izany ingy raha mbola mitady hafa noho izany ianao e. Zany ve? Aleo aloha izay hevitra voalohany izay no tazomitsika. Zay koa mantsy zao no mety hahafa-po ka izay mahafa-po anao mihitsy nge ny tantiko e. Zay nge mahavadinao ay e. Ka manina nge Laingo e. Laingo manina ho andry? Andriamanitro, manina re ty zandriko ty e. Andriamanitro ampio. Laingo a manina kindria. Efa ty nge e. Efa ty andro. Vako izay zandravaviko izany e. Efa eto ilay e. Fa inona re ty ataony? Mandadilady amin'ny tany indray izy. Ary mbola tsy netsika tozany izy hatramin'izay ka. Laingo, oka kizay a. Tena tsy haino mihitsy aho maro. Inona re ny ataoko e? Aleo rangahy tsoko telefony fetra fa sao dia mba misy mahazo an'ny Laingo eto ka. Fa misy inona dia efa nandodina be toy ireny ianao rehetra? Tsy haiko izay mahazo an'ny Laingo ry fetra. Jerenao nge izy e. Tena mbola tsy mipetraka mihitsy izy hatramin'izao. Tsy fanono ve nefa ny toy izao? Jerenao fa zao foana nge ny nataony e. Lasa mikikika mafy be toy izao izy. Laingo avy engendry refahako e. Ohatrany tsy maheno mihitsy ane izy ry fetra e. Ay, tombontsingolo batita indray re ty izy e. Izy mikibobeny. Sao dia mba voadona amin'izao ary ny kibony ry fetra. Manina raha tazominy. Ao ary ianao mitazona ny tongony a. Fa aleo tazomiko ny tanany. Ao ary. Inona no atao ry fetra? Jerenao fa tsy midratsy mihitsy ange ty izy. Laingo a, manina kindry e. Fetra, mba mety tsasa ary izy io e. Mety izay marina ry anitra. Nefa nge vao 7 volana ny kibony. Sa mety ho teraka tsy tonga volana? Andao any amin'ny hopitaly ry anitra so afahatoletsika ka. Andao ary. To ilaozanao mianahana fotsiny rehefa tsy ahorona ny entany. Tena mangovotra be nge ary fetra e. Inona re zao ny zava-iso eo any? Lafo vidiny fotoana fa angany ianao ry anitra. Eny ary. Lasa vetivety ary aloha e. Dia mba sarosafora izy ry fetra fa jereo angety izy e. Mampalahelo kely ry. Angany ianao e, angany ianao. Laingo, aza matahotra fa kely sisa dia ho afaka miparasindry a.
fantatra kifa marary aza matahotra tsony izay efizay iantra dia andeha amin'izay sika ka andeha amin'izay sika. Andriamanitro, dia izao ve sisa ny hafaran'ity androko nefa mbola isoraka anao ihany aloha nahazo ny an'ity zazavavy kely tongatonga ty dia ny hanome ny anarany aza nefa dia tsy ho laingo akory. Miady ty ilay zandriko, miady amin'ny fahafatesana. Raha resiny dia ho lasany tanteraka, raha maharesy kosa nefa dia mba ho aiza. Iverina ho tsy toeran'ny saina indray, adala ary tsy ho sitrana mandrakizay intsony. Ay taitra ty bisikely ty antsony dia reny hono zany. Iza hono matahotra tsy zanaky laingo dia atao iza nge no anarandry iza hono ny tiandry dia atao hoe Sanda tiandry zany to mangina ry tony aleo fa ataony taty hoe Sanda ny fiainan'ny renindry mantsy ny fisindry. Sanda kely aza matahotra kindry fa raha mbola velona tsisy ninona azo anareo sy ninona tomotomano indray ry tony Sanda kely tiringery Sanda ny renindry dia mahonena mihetsika foana ny akiny krizy ny teo am-piterahana andry no didiny izy dia zao sisa to tsy zakako ny mahita azy amin'izao ry Sanda. Jala rery rehefa sitrana nefa dia mbola hijaly ihany koa dia ho tsiniko ve ny hanafoana ny fanantenany zandriko, ho tsiniko ve ny hanesitra tanteraka ny fahoriany, tsy hamela azy ho gadra ny adalana tsony. Fona ary laingoa, fona koa ary Sanda, ataoko fa tsy hanome tsiny anareo mianaka. Sitrapoko izao nefa tsy maintsy ataoko. Endahako ty oxygène mipetaka amin'ity dia ho esoriko koa ty sérum ty. Vonaki ary laingo, izay no hitako fa azoko anampianandry. Oka kiry Sanda, oka tsy rendry fa ohatra mitsika angeny rendry manary aina-kizy mandreabe-antanana kiry laingo tsy nizovy ihany izay mianaka. Afaka ho andriko izay. Ka manahoana hono zato reniny Sanda? Ay ve fetry efa ela nga ianao tao? Efa elaela ihany fa ianao to variana be ka tsy nahita ny fahatongavako akory. Mieritreritra aho hoe tena mandeha tokoa ny fotoana, 10 taona lasa tokoa nge zay ry fetry. Ninona ry anitra? Nahaterahan'ny Sanda ry nahalasana ny laingo koa. 10 taona sahady tokoa zay fa hono ary anitra. Efa fantatry Sanda tokoa ve fa tsy tena reniny ianao Fomba ahoana moa no ilazako an'izany aminy ry fetra. Ny avaliko ny fanontaniana isan'andro hoe mba aiza izay dadako ry neny ara manahirana. Maninona nefa raha tsorina aminy mariny. Ataoko fa mbola tsy fotoanan'izany zao ry fetra. Fa iandro roviana indray ianao ry anitra. Iandren'ny Sanda ho lehibe indray Tena miangatra ianao ry fetra. Vitako ve aminao ny laza aminy fa maty teo am-piterahana azy ny reniny ary izay rainy tsy mahalala ny fisiny akory. Tena tsy mahalala marina ve ijery ry anitra.
Sady tsy mahalala izy no tsy ahalala mandrakizay ihany koa ry fetra. To feno fankalana azy ange izany fiteninao izany ry anitra e. Tadiavina ho tia azy indray izy ange no nahatonga ny fiainanay sy sandoatran'izao e. Raha tsy nisy azy angamba mety mbola ho velona teo ihany laingo. Sady aleo koa izany ho aniny e. Efa hito eny koa eny Sanda fa tamby. Be renina vela mihitsy ange izy ty ry anitra e. Niendrika, nibikabika. Ny feo zany moa dia tena ilaingo mihitsy e. Izy angamba ny solony ry fetra. Ay ve taty tonton fetra e. Mangendry mihitsy ange izao no nahatongavako io ry Sanda e. Fa taiza ange tonton tsy hita mihitsy hatramin'izay e. Tsy zany fa niasa foana kia ary Sanda kely sady tsy teto Antananarivo mihitsy ange fa nanao tournée tany Tomasiny. Dia nandeha inona ange tonton nakany e. Avion akia. Ay e. Takizay koa aza mba nalainy tonton taty dia nitaingina avion koa. Ka ndry kosa angery zany mbola nianatra e. Tsy afaka mandeha amin'izany. Ok, fa mbola hiaraka amin'ny tonton andry rehefa vakansa. Tena marina. Fa hito aloha ny voandalana ho andry avy tany. Ay e. Satroka sy pôketra kely tsara tarehibe. Dia tsy misaotra ny tonton akory ve kindry Fosika hita mihitsy ange za fa neny koa masosotra. Merci tonton Tsisy fisarana rehetra. Tena tsara fanahy nge ty tonton ty e. Lamba nanana dada angambany ary neny dia ohatran'ny tonton koa e. Indraindray Azafady ary neny fa tsy teny an'izany intsony Andramo aloha kely satroka ry Sanda. Andramo. Izao? Tsara. Tena tsara be akia. Tsara be mihitsy ry amin'izao. Avy ataony tonton bisou. Sanda, mandana aloha ndry misasa-tanana raha inana an'ireto fitsany tonton reto. Wee! Fa naninona ange ianao ry anitra no nangano any ny masonao teo e. Vao nahita azy tao anatin'ilay satroka dia tao nahita ny laingo izany ry fetra. Izay indray kosa ianao ka. Jerenao anie ity tsara ny laingo teny amin'ny plage ity. Io, jereo. Manao satroka ohatran'iny mihitsy izy io. Tsy mitovy. Tena marina tokoa zany. Zany nge lazaiko anao e. Kanefa na izany aza manao toy ireny eo mason'ny Sanda intsony ianao sao mahamahany io izy. Eny e, marina ny ianao. Ezaka. Fa maninona ange jery no alabe toy izao foana fa mety tranotrano e. Tre, fa nga ianao tsy mbola matory foana koa. Ka tsy mety mahita tory ange ary fa tsy eo ianao e. Fa mbola taiza ianao? Mbola niaraka tamin'ny dralany hodikodina tany fa sabotsy no mantsy androany e. Dia za miandry ianao aty an-trano ve dia tsy mba eritreretinao akory? Dia adinao tokoa mantsy ny fanaontsika isaka-sabotsy ry jery Vola, aoka k'izay Efa vaky ny resaka ka aleo dia hotohizana ry jery Ahoana? Fantatra ange ny antony mampiovanao ohatran'izao e. Vola, efa hoe aoka izay fa tsy... Noho ny tsy mbola niterahantsika ve? Tsy fidinao any efa ny izany ry jery. Ary aiza ireo lokalokanao fahiny hoe atao vola tantely foana ny fiainantsika. Nefa dia izao ny hafarany. Tsy te hiresaka momba an'izany mihitsy aho izao ry Vola. Aleo izany ho any. Tena tia avy aloha ianao ry jery Tsy ianao rery ngemina niriteraka fa za koa e. Izao anefa toa ohatran'izany sazianao. Fa naninona anao anefa Mihamanadino azy kelikely ianao ry jery Tsy misy an'izany ry Vola. Fantatrao tsara fa mbola tena tianao sahako mihitsy ara no milaza fa mbola tianao lavitra noho ny tamin'ny voalohany Nefa tokoa misy banga eo amin'ny fiainantsika izay tsy hitako izay hanetsena anazy. Nefa mety hisy hamenoantsika azy ihany ange. Inona no tianao lazaina? Maninona moa tsika raha ohatra hoe manangan-jaza Jery hitaiza zana-paratra? Andray kosa izany fiteninao azy Tsy marisika amin'izany ary jery Manahirana no mitaizany tsy han'ny tena.
sady sao dia efa miraiki-po amin'ilay zaza eo vao iloasany ka tsika nge tsy aka zanakavana ntsony e fa any amin'ny zazakamboty mihitsy tsika no andeha aleo any aloha ry jeriny amin'izany fa aleo angamba any ao rindrina vao mieritreritra n'izany a fa ny tena masaka atondohako izao dia nitsapy tena any an-dafy efa hoe tsy misy tsy ara-dalàna nge tsika sianao e samy ara-dalàna daholo mitovy ao anatintsika io ka ahoana ka ina ary nefa ny antony tsy hiterahantsika sianao e dia tsy haiko tsy nirery vola zany angamba no atao hoe lahatra ahoana ry jery a fa tena ahoana loatra ary noho izao nitondrany fiainako ka fa ngary sana no ratsy no atao ohatran'izao nisy famaizana tokony hiatramiko ve fa misy inona hony ao zany ry zareo lasa ny mpangary posiny ny versement io zazalahy kely mpivarotra gazety io dia io izy mitomany io tena mampalahelo kosa zany ty andraso hoe alefa omeko azy ty volako ty tena mora fo tokoa nge raha misey zany e ary to ijery ay fihitra tokoa marina ely zany sery jery a boribory sy ny tany ka tsy maintsy miona ihany tsy efa mantonany tokoa moa ve zay e ampolo taona mihitsy angamba ka inona ary ny vaovao tao anatin'izay fotoana tsy niona an'izay sia firy zao ny ankizy mbola avaoka ihany ve sesa miasako ve moa iova fa ny zanaka no mbola tsy manana fa ngasy ity tsy mbola manambadika efa manambady ka mbola tsy teo rebireben'ny zazakely tio sangamby ianareo roa ka mba miangatra sy izany mantsy fa ahoana ry se tsy mety mahazo zaza ry se zay sy ka tsy miteraka zany ny vadiny se anka efa mba be voky indroa ihany ange izy ry se nefa afaka foana ny zaza ao akibony fa zao isi aloha mba aiza am'izao tsika miteny zao firy koa ny ankizy ka na ny vady aza very se tsy misy inona ny zanaka eo ory hatram'izao ve tohatry ny manahirana fotsiny kony ange zany ry se eny misy marina ihany aloha ny ense zay ary moa manambady nefa mbola tsy hita ihany zay efa rano ny tokantranonay hatram'izao ny zaza tsy misy izay to mifanalavitra trany tsy aza miteny toy izany se fa mety ho fisedana natao amin'ny fiainanareo ihany zao fa ony tokoa aloha ry se mbola eny atamena ihany moa zao nareo no mipetraka sy ka ho aiza mitranondrazana moa ry se fa ahoana mbola hitan'ny se ihany zany laingo manao ahoana izy ihany zao tsy efa nanambady ary firy zay zany hay tokoa moa tsy fantatry se ny inona ry se efa maty efa ela nge ilaingo ahoana tsara hoe ry se fa ahoana hoe ry se zany maty teo ampiterahana ny zanany izy tena tsy azoko mihitsy zany ka fa ovina aloha izy ny maty tsy efa folo taona ve zay ry se taoriana ny rahana nge zany ry se hay tokoa moa nisy ny tantara iny marina fa inona marina ny tiany sy holazainy aleo aloha mipetrapetraka etsy misisiny etsika ary raha ohatra iresaka dia aloha iny fa tena mbola resaka lava mihitsy zany ka ndao angy anary ka tantarao am'izay ry se ny marina fa tena tantarao am'izay ny zava-niseho ry fetra fa tena oatra mahaliana izy zany tadidiny se moa tsy nahatongavany se akazy tany an-trano ny andron'ny soratra reo efa nandefa taratasy tany aminy nanazava ny androny tamin'iny de veriny se ve fa ampy hony ampionina azy ve zay fa nisinina marina aloha ry ze zao ny dranga ahoana nandraiky narary laingo tsy vitan'izany fa namony tena koa izy avy eo ka tsy azoko mihitsy ange zany teniny se zany tena tsy mazava ampiko
vao teo se no laza fa maty eo ampiterahana izy so ndraika hoe namono tena tsy azoko fa inona ny mariny e zao e ahoana no tifiriny basy ry seny lohany a lasadary izy mbola be voapidy de teo ampiterahana ny le zaza tao kibony izy no maty rehefa avy nodidina ay ve de iza zany zao ry sia no raha injanany a ohatra mampimea ihany ko izy etika de mbola sahanse ihany ve no mametraka izany fanontaniana zany vina ny tiany se ho lazaina amin'izany ka fanina mihitsy se ty a fa isery se fa ho iza indray tena marina ve zany orjery a ahoana zany ry se ny zava-misy a de tena tsy tonga tany ampototsofony se mihitsy ve zany tena tsy mahalala momba zany mihitsy ary se a de no iza ve ny namono teny angamba de aiza zany zao le zanaka ry se a any am'le reniny izy ry se a fa reniny ahoana ndraika hianitra ny reniny am'izao ry se a le zokony laingo tena ho alaiko any ny zanako ry se a ataoko hoe adaty se ka ho tezitra fa hianitra ve anome anse any sandro eo ka tsy anaika alaiko ny zanako mariny e to misosososy tsy mahita kory engery fety zany e anitra marina hafa kely indray zany fanononanao ny anarako zany ka telenao mihitsy inge ny tadiaviko io ai fa misy inona fetra tsy fantatro ve hoe iza ny olona vo avy niresaka tamiko teo iza hijery ai moa mbola velona iny zay indray kosa ianao e ka inona nefa nitadiavanao ahy nyresaka zay hoa ka teo vao fantatro fa ay tsy nisy fantany daholo ny zavanitraratra am'izay inona tsara ny tianao lazaina ary fetra tsy fantany akory any na fateny laingo lazako zany izy ka tena gaga afa-potany nataona izy zany angamba naneniny izy ry anitra ahoana koa ny ilazanao an'izany ka nanotokatrano ny azange hony zao mitady tsy ho maro-potitra satria tsy mety mahazo azy izy reo e zay angery fetra le hoe nitody tsy misy fa ny atao no miveriny valiny namelany anjandroko zany bevoky laingo ny lozany araka ny nahitako azy tamin'ny nresanay teo a de hitako fa tena tsy nahalala mihitsy izy ry anitra hoe bevoky laingo tamin'irety efa fantatro tsara ane zany lazainy laingo tamiko fa mbola tsy nilazainy anyjery tokoa zany nefa ny fitiavany jandroko azy tsy nasiany vidiny fa nososeny tsy zany ihany ko ry anitra fa misy inona indray ary fetra misy inona indray alaino ny sandy fa izy nga adala omeko azy rovina ny zanako fa ngako aloha ny tantarainao azy ny fisiny voalazako tsy nary sady inona koa moa ny tokony hanafenanao zany aminy teneno azy ry fetra fa ninonina ataony de tsy omeko azy mihitsy akory sandakely misoratra amiko iny zazy iny zany no efa hoe reniny iny sisany navelonjandroko ana ve de vidiny fahoriny iny zazy iny de ahoana zany ry anitra ahoana ahoany tsy mba hanandray tony zaza rehetra mihitsy zany izy iny ataoko mahafeno zay fitiavana banga ho aminy ny fitiavako azy ry fetra enao koa ane fa eo e tsy efa manome fitiavana be azy koa nga ianao mbola hafa ihany no fitiavandray ry anitra zay ray ty tena zany tsara aloha ianao mba tsy ho tsarainy e tsy miova ny hevitra ry fetra ana sanda za no any fianakaviany akoatra anao hatramin'izay ka oka ijanona ho zanako rery any izy tsy mila an'izay olona nanary andreniny koa e nanary any sanda koa mantsy ny fiheverako an'izany rehefa tsy miteraka tany amin'ny vadiny nandozany anylaingo tany izy vao mitady hisambotra ny zanako oko zay ry anitra azafady oko zay e fantatro fa tena malahelo ianao nefa alao ambony alao ambany ihany zay mety ahatsaratsara kokoa ny fiainany sanda tsy areo ve mba iraha amitaizany zazakely manandray tony zaza re hafa rehetra ao tsy mety ary fetra tsy ho zaraiko any ny sanda tony namadika anjandroko a raha ohatra ka manaiky an'izany mino aho fa mitovy hevitra amiko laingo any am'izay misy azy any tsy ataoko mahafantatra akory le namadika andreny mihitsy aloha sandy
azafady ange. Za ve ny resanao? Ndry mihitsy ka fa izy aloha no anarandry Sanda. Sanda. Fa zange ozy nenay tsy mahazo miresaka amin'olona tsy fantatry Nenindry fa iza nenindry? Ny anaran'ny nenay ve? Yanitra. De ty ve zany le zazy? Io ve le zanako? De ilaindro napetraka mihitsy la. Fa inona aloha ny tadavanao anaty eo azafady? Ay tokoa moa saika hitady anenindry fa ao ve izay? Ao any ny fahatsoko ento any aminy fotsiny aka. Ndao ary aty ny lalana. Efa niteny tamindry ange ary Sanda hoe aza mivezivezy ao aloha fa mbola lena ny trano Ka zange nentsy mivezivezy fa misy olona mitady an'iny fotsiny nge io Izany? Azafady, ianao moa no mademoiselle Yanitra? Madama azafady. Fa ianao moa no iza raha tsy madiso? Jero no anarako. Sanda, mandana ela aloha kendry any tokotany miandry ny lambantsika zany Fa namaneny velo io olona io namaneny akio fa mandana aloha zanako vetivety lasa rantiny eny de rehefa kelikely verina mihinana gote eny akia ndany zany zanako zany. Fa nahoana no nirohanao Sanda? Satria tsy tiako hoe ny teny ambarako aminao zao. Ohatra miatezitra tamiko aty nge fijeriko anao zany madame Yanitra Tsoriko aminao aloha fa raha ny tena atao-poko ny lazaiko aminao de zao. Ahoana? Tsy te efa natitava aminao mihitsy Fa nahoana kosa ny fieny fankalana toy izany ianao madame Yanitra? Tsy fantatrao ange ny tantaranay sy laingo Ny any fantatro ry monsieur Jery de noho ianao no nahafaty anjandriko zay ihany. Tsoriko eo aminao anefa fa fantatro laingo tsara ny fitiavako amin'ny vola. Mino fa tsy nanome tsiny ahy mihitsy izy. Ny andro talohany saika anaovana ny raharanay mantsy no hitako tamiko izy. De ny fitahanao ny zandriko? Efa nanome fanazavana ho azy kosa nge Everinao fa ampy ve zany? Mifona ry fa everiko izay nge ny mety Mifona? Mifona ianao? Tsy etsitsony ene ny zandriko amelanao Ka ianao ange ny tena hifonako ianao Sanda. Mandidy anao aloha tsy hanonona ny anaran-janako Zanako iny? Za nge ny rainy Manana profo amin'izany angaty ianao? Aza tao an'izany moa ry Yanitra. Aitsio kely ny fiteninao azafady Madame Yanitra ny tokony antsoinao Tsy mbola nanonona anao tamin'ny anaranao mihitsy Iany manenina tamin'ny nataoko madame Yanitra. Miangavy anao ary rehefa tsy omenao ihany ny zanako de mba aza tazonina tsony re ny alahelinao aty amiko Mety zany angamba mantsy no tsy ahazonay mivady zaza hatramin'izao. Tsy ny ve zany sa tody mifona aminao ry mifona aminareo mianaka. Zao aloha no lazaiko anao Ahoana? Tsy ho vitako ny anadinao nireny tantara nisy reny. Tsy ianao mantsy ny nahita azy nitsitra tamin'ny tany ny rano voaka teo amin'ny andriny. Tsy ianao koa ny nahita azy nihetsika adalàna tato an-trano tato. Mihoatroatra tsy mijanona, misaotisaoty manao tsongolo batita miaraka amin'ny kilibera ny trano. Tsy ianao ny nahita azy nety zaza nefa eo am-pietsehan'ny krizy. Ka ry izay tena oako izay mariny tsapako ny fijalinao. Tsapanao? De ho tsapanao ve nieritreritra ny famaofao tao an-dohako nahita azy nipetahana oksygène sy sérum? Miady rery amin'ny fahafatesana. Raha resiny moa de lavony. Raha maharesy azy kosa de tonga taizako koa anefa. Namonjy ny saha itoerandreo adala fotsiny ihany. Tsy ho vinavina ny sainao mihitsy ary tsy ho tsapanao mandrakizay ny zavatra nataoko tao anatin'izay minitra izay. Nendahako ny oksygène.
Nesoriko ny Jérôme Marie. Raisiko ny tanana. Mitsika izy dia afaka tanteraka ny ainy. Andray. Dia tena vitanao tokoa hoe zany? Vitako. Tena vitako tokoa. Ary raha mbola misy ary ny ilana merenana an'izany dia mbola averiko. Disana hatrehan'izao tontolo izao angamba nefa mino aho fa mankasitraka ny nataoko laingo. Tsy hitako intsony izay tianao lazaina anao. Tsapako tokoa raha izany ny fijalianao. Aza matahotra fa tsy hanala ny sandy eo aminao aho. Tsy vitanao koa izany ry Monsieur Jery. Ilaingo ny nanaiky ny langona lefaka nataonao. Fa iza ngiriny izany laingo e? Neno iza ho aza ny laingo? Anjely miambina antsika sindrika izany a. Any an-danitra any izy. Nga? Andeha amin'izay akery santa fa velomindry a. Tsy namako ianao fa nampitoman'inao fotsiny neniko. Jerenga ty izy e. Mampalahelo kely ery. Mifona kia ary manome toky andrea fa tsy hanao an'izay mampalahelo an'ny endry intsony. Aza matahotra indri fa tsy hiverina ty intsony a. Velomine zany tsy miverina ty intsony rangahy io fa samy tomany intsony a. Eny kia. Fa nisy indray ry anitra manino ny sanda? Tsy maninona re izy fa zany mila miresaka aminao e. Maninona ary ianao e? Tasaiko zavatra ianao. Tonga teo jery ry fetra. Dia lasan'izany sanda? Ka efa hoe ao amin'ny efitra ilanao ihany izy fa tsy lasan'izany akory. Ka teneno ary rehefa aza dia mampitaitaina toy io ianao e. Zao e. Mifona tamin'ny nataony izy. Ay. Mba fantatrao moa fa sahany ny laza fa mino izy fa mamela ny elo ny laingo. Ary ianao ka mamela azy ve ianao? Sanatry. Efa nody vovoka ny zandriko noho izy ka amin'ny fomba hoana ary no heverinao fa hamelako azy. Tsy ampiverina intsony an'ny laingo nge izany ry anitra e. Aza miteny ohatran'izany ianao ry fetra. Aza mitomany intsony aloha ianao ka. Lombelona nofo sy raha ihany ene. Dia ny fankahita zany izy sy sanda? Ie. Ie, ahoana fotsiny ry anitra. Ka tsy natoroko ny sanda reo hoe izy ny rainy e. Andray kosa ry anitra. Ohatry ny dia tena nge ianao raha izany e. Any andro ray mbola ovakeko amin'ny any ny marina e. Rehefa lehibe tonga saina sy afaka mandinika tsara izy. Zao nge izy no tena mila andrainy ry anitra e. Olona efa manaton'izao ve dia atosika eo hiverina indray e. Sady ohatra ny nampalahelo mihitsy nge izy teo ry fetra e. Fa ahoana? Tsy maninona rony fa tsy hanao izay mampalahelo atsony izy. Andeha ary tsy verina intsony. Dia tsy mba mampalahelo anao ve zany e? Sady tsy zany ihany fa mety noho ny fitazomako alahelo aminy hony sy noho ny nataony any laingony tsy hiterahany amin'izao ka izay indrindra no ny fonany. Dia ny olona tena maninona tokoa zany ry anitra. Asakasaka ao. Raha ilaingo ve ny teo dia nanao fovato tahaka anao izy raha nieritseritra ao? Tsy haiko tsony rery fetra. Tsy te hisaraka amin'ny sanda koa ka. Ary sanda ve tsy mieritreretinao fa mba te hahita izay rainy ihany koa izy? Asa. Ampy angambo izay 10 taona izay ry anitra. Mamela dia avela ianao. Namela azy ary fetra. Zaho angamba mety tsy voavela mandrakizay. Ha? Inona ny tianao olazaina? Tsy azoko mihitsy. Meloka ry fetra. Namono olona. Mangina mihitsy aloha anao dia aza vao tsara ny tianao tenenina fa tsy azoko a. Zany namono ny laingo ry fetra. Aza miteniteny foana ry anitra. Marina zany e. Marina fa tsy miteniteny foana mihitsy aho. Nesoriko ny séroma sy ny oxygène. Tsy tantoko tsony nahita azy nijaly toy ireny. Nalaiko izy novonoina izay iaina amin'ny fiainana feno fijaliana toy ireny. Diso ry fetra. Namono olona.
Izay no fantatro fa mety ry anitra. Na izaho koa azany teo amin'ny toeranao mety ho izay na toko. Nefa tsy teo amin'ny toerako mihitsy ianao. Ho toy inona moa ny fihevitra sandara toa ka fantany izany. Anameloka izy ary tsy ho tia atsony. Mety isotranao azy izy fa aza manafoana ianao e. Toa tsy ho zakako ny ankalan'ny sandaka. Sady nandainga ny namonina ireny. Sory amin'ny fotsiny marina rehefa tena afaka mandinika izy. Mino aho fa tsy hanometsiny ianao izy. Ny aniriko izao dia ny andro any volana amela izy. Dia ho tia toy ny tena reniny ihany. Io indray ianao ry jery fa tonga ato an-trano dia manjetoka toy io a. Jery a, ianao mihitsy ange ny resahako e. Ahoana hozy vola? Aza manao toy io a ianao. Isako ny tonga ato an-trano ve dia tsy mba misy masoandro miratra mihitsy. Jery eo, tsy mino akory ianao. Fa manina indray ianao e. Tena tsy vitako tsony koa no mitazona rerin'ny zava-manjoary vola. Zava-manjo? Jery a, fa manina ianao. Marary? Tsy marary ary vola. Misy zava-dehibe nitranga tamin'ny fiainako tamin'ity herinandro ity. Izany e. Mampitaintaina ianao ry jery fa lazao izay tianao holazaina ka. Alohan'ny tsorako ny marina aminao dia miangavy anao aloha tsy tsaratsara ary hitazona hatramin'ny fahatokisanao ok izay nireziredinao fa lazao amiko izay tianao holazaina ka. Zao ary misy zanako any ry vola. Dia vitanao izany nanitsakitsaka? Tsy izany mihitsy angery vola e. Fa inona indray e? Tsy naposika ianao mihitsy navita an'izany jery a. Na dia tsy nentina zasa ary za ve dia tokony nataonao an'izany vola, mba ianao tsara aloha aho fa aza dia misandoatra toy io ianao e. Iainanao ahoany? Sanatria izany, andeha? Zaza 10 taona ange izany ry vola e. 10 taona? 10 taona ahoany? Izany ho 10 taona izy. Fa ahoana marina ry jery a? Zao e, nifanena tamin'ilay namako taloha izay dia voalazany tamiko fa misy zanako no any. Ony ve sa tena izy e? Tena izy rery vola. Ary efa hitako ilay zaza. Fa iza aloha ny reniny e? Ilainga ry vola. Hitanao ilay saika natao raharaha tamiko. Aeon'izy tamin'ireny efa be voka. Dia sahanao ve no miteny fa tsy nahalala tokoa ianao ry jery? Tena tsy nahalala ry vola. Ary izay vao tsaroko fa niteny tamiko izy hoe misy fanomezana lehibe omeny hafa rehefa vita ny soratra hoe vao omeny ilay izy. Mety ny mahabe voankazo marina angamba izany. Fa ahoana ary jery? Ahoana? Dia mba ahoana ozy ny reniny hitanao? Ka tsy miteny ianao fa miondrika fotsiny. Efa maty ny reniny ry vola. Andre. Ianao maty. Maty. Namoy fony ny lozako ny dia maty e. Namoy tena izany? Namoy tena dia tsy maty. Dia avy eo lasa dala. Ary teo am-piterahana ny sanda hono izy no maty. Indray ry jery. Tena mampalahelo tokoa izy izany. Dia iza izao no mitaiza an'ilay zaza? Anitra rahavavin-dreniny no mitaiza azy izao. Tsy omeny intsony hono ilay zaza e. Ka manina ny tsy alainao e? Ka efa misoratra aminy hony. Efa nitondrany ny tena fahoriana hony ka tsy omeny. Dia nijanona tamin'izao tokoa ve ianao? Marina ny aza ry vola. Za izay ray tsy nandray adidy ve sady mpamono olona. Aza miteny ohatran'izany ianao ry jery a. Tsy ianao no diso fa izaho. Za izay mbola nanaiky hiaraka taminao ihany. Nefa ianao efa saika natao raharaha. Raha tsy nanaiky angamba mety toy izao ny fiainantsika. Nanana ny tokantranonao ianao niaraka tamin'ny zanakareo. Takizay angamba tsy nisy ny ainana foana. Tsy misy dikany intsony angamba ny fanenenana ry vola. Aleo no avy angamba no atrinana. Ka inona ary no ataontsika e? Tokony hanonotra ny tsy vitanao hatramin'izay ange ianao ry jery. Amin'ny fomba ahoana nefa e? Za ange efa niteny fa tsy hiverina anadala azy mianakany intsony e. Izany.
Tena tsy te hifanatra tava aminao mihitsy izany le ravavolaingo raha izany. Eny e, ampon'izay vitako hatramin'izay izay vola. Sady hitako fa tena manome alahelo azy no fahitana. Eritreretiny mantsy fa izany namono anjokony sady tena miraiki-po aminy koa isan-dakely e. Sady tena miraiki-po aminy koa isan-dakely ka tsy ho vitako nanasaraka azy ireo ka tsy vitako izany e. Ary ianao? Ahoana? Ianao sy ny fanirianao ananjanaka hatramin'izay ka? Ataoko hoe fa maiza mantsy ry vola. Izay angamba no hitan'Andriamanitra ao sazy mendrika. Ary to vola ary tony Dray ela marina. Tena ela tokoa ki izany ko. Tsy efa 10 taona mahery izay e. Fa oviana marina aloha dia tia miakatra tetỳ an-tanina efa tena ela kia. Efa 10 taonako. Ary indringa zao vao niakatra. Efa ela be koa kia. Ay, ka ahoana kia? Ahoana ary sika sy mifankahita mihitsy hatramin'izay? Sakiko. Fa zaho aloha sika dia miaona dia mifakatetỳ. Marina kia izany a. Ka inona ny vaovao ry tony a? Aiza va izy indray izao? Nanambady kia. Ary indrindra le dovilantsako tany Masangazy. Izy ihany ingaky lasa vatoko e. Zany ve akia? Zany ihany ange nitenenako tamindry hoe aza manary toky e. Fa misaotra indriana izy izaho tamin'ireny fankahirizana nataondry tamiko ireny taloha ireny. Inona kia ny sorana? Raha tsy teo angambaki indriana namako tany tamin'olona tany asaka izy nahazo aho. Isika samy mpivahiny tany koa ve ki tsy hifanampy a? Misaotra indri mihitsy kia. Arono ary indriva aloha lasa komisera ihany e. Nahazo ny mari-pahaizana maha-komisera tokoa aloha ahy e. Saingy tsy nanao zany asa izany intsony. Fa ahoana ki izany a? Tsy efa iny ihany ary ve ny fosandry? Ngambaki diso ny safidiko. Yantra. Ahoana? Na efa 10 taona ny aza nge sika sindriny sy niona dia fantatra angendry e. 2 taona mifaneraserana sika sindry raha kely indrindra ka lasa ho inona mahazo andry? Fa maninona indri nefa e? Rikosy. Yantra mitsika lava mifantatro. Zaho anefa hita mihitsy any amin'ny endrikindry fa manana olana indry. Ka lasa ho amiko izy mahazo andry fa hatramin'izay indry tsy nitsahatra nakahery ahy fony amitsoaka raha tsy navelana ambady le olana tiako. Ka anjarako indraiky izao manampy andry. Aleo ki ny andro iray toa azato hiaonana toy izao tsy resahana zavatra mampalahelo a. Iny ary tsy maninona rehefa tsy ilaza aloha indry androany fa manaraka izay tantaraindry a. Fa hono aloha e. Firy izao zanakareo? Tsy mety manana ki izay a. Aza manary toky kia. Zay toetrandry izay mihitsy aky tsy navozako indry hatramin'izay a. Zany Zay foana mbola mampijoro raha ohatran'izao. Mahagaga tokoa e. Isaka manana olana dia ohatra ny mipoitra ho azy foana indreo amin'ny fiainako. Fa maninona indray koa aloha indry ity e. Ka araka ny tenindry teo iky dia aleo mba zavatra mahafinaritra aloha resahana fa aleo koa ho azany ka. Aikiko. Tena varian-dresaka teto am-piandrasana bus teto akitsika sindry marina. Fa ahoana? Tsy aleo ve aloha mifanao fotoana amin'ny manaraka fa mbola handeha hiantsena mpianatra aniky ity izaho ty. Zanaka indry ve? Iry ampiterika izy ny mianatra. Fa iza tokoa lasa vadindry ity e. Tsy manana ki aho. Mbola tantara lava ho azy zany fa tantaraiko indry ihany izy amin'ny manaraka. Zay fa sady tena ilaiko sofina namana mihitsy koa aloha ianao e. Fa alao manaraka kia. Iny ary kia. Tsy aleo raha pitso amin'ny ora ohatran'izao indray tsika fa mey fotoana. Eny azy e. Ety ny fotoanantsika fa rehefa avy eo kosa makany an-trano a. Sady ireny koa fa mivoaka aky ny mpianatra. Mandehana fa mianatra zazakely. Alao aloha andeha. Yo. Efa ila nga hianatra ny andro teto? Vao teo ki izany tonga teo a. Fa andaoko io any an-trano a.
Fakakaiky velony trano ity e. Andao akiva ry trano menamena ry akaiky ry a. Tsy mianatra zany ny zanak'indry androany e. Miandry antsika ao trano ao izy. Ay. Izy angeki midonga anaraka taty fa tsy nenetiko kiva. Fa manina kosa kia. Pendipendiny eraky ny tanàna fotsiny angeki izy. Oza, fa inona aloha inetindry iny e? Ho azy gity a. Samy? Fa tsy hita ve moa ilay trano e? Afeky mandroso akiry vola. Misaotra. Hoay fa nga tonga sahady ny eny. Efa miteny indri ange hafa vetivety fotsiny e. Fa indri anga aloha tsy miaraba olona. Hoay e. Azafady tompoko. Manahoana ianao tompoko? Ai, atao ve taty vola kia? Sa ahoana ry antra? Taty vola kio a. Fa za aloha resaka amin'ny taty vola fa ndria mandana aloha ndri milalao amin'izay. Ty aloha biscuit indri e. Ty izay vao milalao. Ay, tao biscuit forety indri. Si taty. Lasa nena. Eno akiry vola. Inona kiza atolana mahazo indri? Efa ela ny anona ny olana nahazo aky indri fa aleombany indrindra indry sana. Dia atomboka amin'ny tsy anaovandreny asako amin'ny sera kosa angambany sa? Na nenenako akiny safidianako niny asiny a. Fa ahoana ki? Raha tsy nanako amin'ny sera tokoa mantsy dia tsy toy izao ny fiainako. Fa inona marina ry antra? Ny poletako kia. Poletako ihany no nitifiran'ny zandriko ny lohany. Ahoana tsara? Zany hoa e. Raha tsy nanana iny fantina pistolet iny dia mety mbola ho velona teo ihany ny zandriko. Mitony aloha indri e. Dia tantarao ato tsara amin'ny antsipirian izay zavatra niseho marina. Eny ary. Fa zao aleo aloha gazua sotrotsika sindri fa ohatrany mitady afany zany andro zany sady ho lava koa ny resaka. Lasa vetivety kia. Ndao azy. Fa maninona raha neny rehefa resaka misy olona miresaka aminazy dia tsainy mandeha milalao foana. Resaka olon-dehibe foana hono. Aleo fa inoako izany resaka olon-dehibe izany. Eto ambany varavarankely eto nipetraka sady enana an'ity bisikity ihany inoako izay resaky nisy taty vola ao. Azafady akiva somary elaela kely fa mbola namono ny gazy koa fa kay akia adiniko ny namono azy teo. Tsy manina kika. Fa lena be dia henony toy ny tantara ny ato io ry antra e. Efa namono olona kia. Fa inona koa ary zany? Soki ny tantara. Lasa dala ny zandriko. Noho ny avy ny didina izy raha niteraka ny sandakely dia tsy nahatsiaro tena. Niady rery tamin'ny fahafatesana kizy a. Raha sitrana nefa dia ho adala ihany ka ny tsisy toy ny fitiavan-tenako. Tiazoko. Dia mba hanome fiadanam-po ho an-jandriko kia. Tsy hogejan'ny ny adalana tsony izy dia naleoko namono azy. Nesoriko ny oksygène sy ny sérumany. Namono olona kia. Fa hono efa hatramin'izay izany ny adala ny zandrindry. Anka. Lasa dala tampoka izy ary. Dala tampoka. Everiko fa tsy ho sitrana mandrakizay satria ndratrany ny bala ny lohany. Zaki mahita fa tsy meloko indrira izany Ahoana? Nanampy azy nanala ny fanaintainana fotsiny ihany indri. Fa inona aloha ny antony namono teny e? Mbola tsy voalazako indri. Nilozan'ilay rain-danany ankizy. Teo am-panatanterahana ny raharaha no tsy hita ilay tovolahy nefa izy be voka. Dia tsy nahazaka izy fa namono tena. Aleo kiva lanja ny tantara izany fa no avy mpanjinina. Tsy misy azo atao afaty izay tsony koa nge. Zaho anefa dia mitady haka ny zanako ilay rainy. Na dia tsy zanako aza nefa kiny ny zazakely zanak'ilaingo zandriko dia efa izany nametrahany azy.
Tsy zanako sandakely nefa kosa efa noraisiko toy izany. Tsy omeko an'izay rainy izany mihitsy aky zanako a. Aivenao ka tsy nianko akory e. Sanda! Fangandry tao! Tena vita nandanga tamiko venary neny e. Ay moa ka tsy ianao akory ny tena neniko. Ay ka tena vononao neniko. Tsy misy azany akery Sanda. Tsy nateraka hiantra fotsiny ndry fa tena tiany kosany. Way, Sanda? Sanda ve ny anarandry? Fa ina koa tsy mahazo andriry vola. Ilaingo izany ny anaran-dandrindry. Ye, ny tena neniko. Ka Fa nisina kia? Ijery izany ny rainy Sanda. Fa ahoana koa nalalandry an'izany? Azakaza ny dadako izany e. Tia hitan'izany ke Ay, izany antra mifona kia. Fa nisina? Diso. Fa inona ny dikan'izao e? Noho izany nandao izany jery alaingo. Izany ny vadiny jery e. Ndraiky iry vola. Ndry? Mifona kia ary antra. Tsy naposiko kia. Ijery koa ny tsy nanapo an'izao e. Mba hoentany an'izany dadako izany aho taty vola. Tia hitany dadako ange ao Ao ay e. kifa ho antsika rehefa veo. Marina ve ky izany antra? Ho any akisika. Tsapako mantsy ankehitriny fa tena mifankatia tokoa nareo sy jery. Mino aho fa nahatsapa an'izany laingo. Tsy filonanareo no nisaraka aveo nefa dia nifankahita tampoka indray. Eny fa na dia efa saika atao raharahara ny zandriko sy jery. Tena fitiavana mafiorina ny anareo ka mitsodrano anareo ki ary vola. Misaotra kia. Tadidiko ny resahindry tamiko ny fifankatiavanareo. Ny fitiavandry azy. Ny fitiavany indry. Misaotra kely antra. Tena namana tokoa ndry. Faly ary anitra fa afaka ihany ny fankahalana sy ny faneninana lava tao am-ponao tao. Na za koa zange mahatsiaro tena maiva niry. Andao amin'izay moa ny fa efa tafahoana nge zay e. Tena maikery angendry izany e. Ka tia hitan'izany dadako izany ange ary neny e. Zao kiry Sanda, mifona amindria fa tsy nilaza ny marina. Tsy foka nefa indri na dia tsy naloko ny kipoko aza. Dia zanako foana indri amiko. Fantako izany ry neny a. Fantako tsara fa laingo ny neny tena neniko. Nefa ny anao koa nge neniko tena neniko e. Andray misaotra kiry Sanda. Dia avilomanao bizo aneny e. Tena faly ary anitra sy Sanda. Fa hono ah. Mahafantatra ve jery fa hoany ianareo? Tsy fantany fa efa mifanarahana izy vola hoe atao surprise. Dia tena ho gaga sy faly tokoa le ritra izany. Fa sao dia nidinindry aloha kily ka domena ny dadandry a. Le sariny neny laingo ve. Efa tia rery neny a. Ka andao amin'izay ary e. Andao tokoa fa mihetandro ihany nge ny andro ty e. Fa ino ndreto sakafo be dia be ataonao reto ry vola? Reo ve ho lany daholo? Lany foana reo e. Ory vola. Manino? Tsy efa sakafon'olona fito ve reo e? Reo ho lantsika sy ianao. Manino? Zy aza raha ngahy efa ho telo tavoangy. Manino nge jery raha tsy memenina ohatran'io fa mba manampy e. Aleoko mijery tele fa na mijery an'ireto karaza sakafo reto ary ohatran'ny makarary ny lohako ka. Indray kosa ianao e. Mba jareo ky izany jery fa sao dia mahery ny laokako ka. Mandehana reto zareo fa aza mila vaniny e. Hita fa ianao mihitsy izao mila vaniniko. Mandana jareo ka. Lasa ry ah. Dry, ary to. Zay andro dada. Ianao ve ny dadako e? So dia mba manofy ary ah zany e. Tsy manofy re ianao ry jery a. Io tokoa Sanda. Sanda zanakao. Tena avo lanitra ka tsy takatro marina. Tiry dada, dia misy gâteau an'i dada. Saotra kiry Sanda.
fa tsy aloha ve aloha mandroso fa atao varinresaka eto tokotany eto fotsiny ke tsika izany e. Ndao mandroso e. mandroso eto a dia mahazo toerana fa efa vonona koa ny sakafo e. Ay moa ka efa fantatrao fa ho avy reto olona reto ry vola fa zany mody nampiresanao teo a. Za reny niteny taminy hoe aza miteniteny fa atao surprise. Dia efa niresaka zany ianareo? Mbola ho tantaraiko aminao ihany fa zao fotsiny ihany efa ela izay sy anitra amin'ny mpinamana. Dia mamelanao re ahy ary tsy mitana lelo aminao mihitsy. Misaotra ry anitra. Misaotra anao koa ary vola. Dia indriko ry santa. Tena tsara be mihitsy ny cadeau nomendry a. Merci akia. Zany tena nahazo cadeau tsara indrindra ko nahazo dada ihany ano farany. Manomboka izao ndry santa dia afaka ny makaty amin'ny dadandry foana rehefa tiandry zany a. Tena avelanina zany. Eny akia. Misaotra ry anitra. Misaotra be dia be anao fa tena zava-dehibe ho azo nataonao azo. Mety ho zao koa ange angamba ny fanirian'ny laingo e. Raha mahita antsika izy ihany izao dia mino aho fa faly izy. Zanakiza Tantara Misoratany Aina Isa sy Lofilala. novelomin'ny Ange Noro sy Julia ary Sylvia Randrenatoandro miaraka tamin'ny Christophe Rabiarmanana sy Slof José.